Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray niona tamin'ireo mpandraharaha ny ministry ny varotra sy ny fanjifana ijerena miaraka ny paikady tokony natao mba tsy hisy ny fiakarana mihoampapany ny vidin'entana amin'ny fotoam-pahavaratra. Claude Arasolson sy Mami Rasoanaivo. Matetika rehefa fotoam-pahavaratra dia miakatra ny vidin'entana ilaina andavanandro. Mba hisorohana ny fiakarana mihoampampana dia namory ireo mpandraharaha teny amin'ny anteneran'ny varotra sy ny indostria ny ministry ny varotra sy ny fanjifana omaly. Noresahana tao ireo olana izay sedran'ireo mpanafatretana sy ny mpambogady ary naroso ihany koa ny vahaolana. Mba hisian'ny fandaminana dia tapaka fa hisy ny fanisana ireo mpanafatretana sy mpambogady ary nanomboka androany ny fandraisana anarana. Misy engagement raisiny izy ireo dia ny famatsiana tsy tapaka entana ilain'ny mponina andavanandro any amin'ny faritra maro samihafa miaraka amin'ny mpitatitra sy ny sisa no atao izay fandaminana izay. Fandaminana ny tsena veriko tsara, fandaminana ny tsena no atao satria raha dinihina dia fandaminana ny tsena no tena mampikorotana ny tsy fisian'ny tsy fahampian'izay fa filaminan'ny tsena izay no mampikorotana ny tsena ka mahatonga ny fiakaram-bidy raha tonga ny fahavaratra. No antsotra anterina nandritra ny fivoriana izay nitanterahana teny amin'ny anteneran'ny varotra sy ny indostria ity fa tsy ekena ny fanafenana tahiry izay amidy lafo kokoa rehefa fotoam-pahavaratra. Ankoatr'ireo mpandraharaha dia nanatrika izany fivoriana izany ihany koa ny solotenan'ny transitaire, mpitatitra, fingabanana miaro ny zon'ny mpanjifa ary ny solotenan'ny ministera samihafa.